La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Nivava. Ampitarazaka ny fisitrahany vahoaka malagasy ny vaksiny ny fandrairany fanjakana ny fanafarana ataony sehatra samihafa hoy ny filohan'ny anteny mirandoolona teo aloha Rivirakotovao. Tsy tokony ionina fotsiny amin'ny inisiativa Covax ihany koa ny fanjakana fa netsika ny lalana rehetra mety azahoana ny vaksiny anatin'ny mangarahara. Voafidy ho filoha vaovaon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC androany i Florent Rakotoarso isam-bato valo amin'ny valo no azony nandritra ny fifidianana amin'ny tanterahana tamin'ny alalan'ny visioconférence ny maraina teo. Voahitsakitsaka amin'ny endriny maro samihafa amin'izao fotoan'izao ny lalam-pandrenantsika eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny RMDM androany. Tsy azo ekena hoy izy ireo ny zava-misy ankehitriny ka tsy maintsy roso amin'ny hetsika maro samihafa izy ireo. Noho ny fiankina ndobe loatra amin'ny fanjakana ary tsy nahitana vokatra araka ny tokony ho izy no nanafoanana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar. Ny taona 2014 hatramin'izao mihoatra ny 777 tapitrisa ariary ny fanampiana nalefa ny fanjakana ho an'ny IGM ary tsy misy afa-tsy 570 ireo mpianatra tao aminy nanomboka ny taona 2014. Ary farany any Frantsa niaina ho latsaky ny 3 alina ankehitriny nisandro marary ny Covid-19 fa tsabony eny anivon'ny hopitaly tato anatin'ny 420 ora. Tanjona napetraka ny fitondram-panjakana frantsay ny fanatanterahana ny vaksiny miisa 5 alina hatramin'ny faran'ity herinandro ity. Manatitra ny araba tompo kilasy tompo vavy tonga sondray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao ariva izao. Ety ampiandohana dia manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Dia tsy izy izany fa ny filoha lefitry ny CFM. Anomboantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary ho tonga eto Madagasikara ny fiandohan'ny volana May ny vaksiny avy amin'ny fandaharana asa inisiativa Covax ho amafisina ny fepetra iadina amin'ny valana aretina sy ny fisorohana ny idiran'ny variant Covid-19 hafa eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fandraisana ny didim-panjakana manafoana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar. Ireo no nivoatra nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Fanadiadina. Niompana amin'ny fanamafisana ireo fepetra iadina amin'ny valana aretina Covid-19 nitatitra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay notontosaina tamin'ny alalan'ny visioconférence. Nampahafantarina nandritra izany fa ho avy eto Madagasikara ny fiandohan'ny volana May ho avy izao ny vaksiny azo avy amin'ny fandaharana asa inisiativa Covax. Ny ministeran'ny fahasalamana, ireo siantifika malagasy ary ny mpiara-miombonantoka no andrindra ny fanatanterahana izany. Tapaka ihany koa fa ny fanjakana irery ihany no afaka manafatra ny vaksiny ary voarara ny fivarotana izany ho an'ireo mpandraharaha tsy miankina. Mikasika ny sidina laharana F934 mihiboka mandritra ny 14 andro amin'ny toerana neken'ny fitondram-panjakana nanomboka ny alatsinainy lasa teo ireo mpandeha ho fiarovana ny amin'ny mety hatafidiran'ny variant Covid-19 hafa eto Madagasikara. Arahina akaiky ny fahasalaman'ireo mpandeha ary misy ny fitiliana tao azy ireo amin'ny fifaranan'ny fihibohana. Ankoatra izay, nankataovan'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fandraisana ny didim-panjakana manafoana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar sy ny dravi-pandaminana izay hoentina manatanteraka izany. Ampitarazaka ny fisitrahany vahoaka malagasy ny vaksiny ny fandraran'ny fanjakana fanafarana ireo sehatra samihafa ho ny filohan'ny anteny mirandoolona teo aloha Rivirakotovao. Tsy tokony ionina fotsiny amin'ny inisiativa Covax ny fanjakana raha ny fanazavany hatrany Fanadiadina. Tsy tokony andraran'ny fanafarana vaksiny fanefitry ny Covid-19 ataon'ny sehatra tsy miankina. Ny fikambanana na olona ivelan'ny fitondrana ny fanjakana malagasy taorian'ny fataran'ny fisoratana anarana natao mahakasika ny inisiativa Covax nanamora ny fisitrahan'ny firenena mahantra toan'ny Madagasikara ny vaksiny
Mila mihazakazaka ny fanjakana mampiasa ny fomba rehetra ahazona ny vaksiny. Raha mihaino an'ireo professeur malagasy ny resahako dia mila mandeha aingana isika satria ilay immunité collective ny tokony ho azo aingana zany. Za moa tsy hoe maheno ilay izy fa miteny mihaino ary liana tokoa. 17 tapitrisa. Ahoana ny fomba izay ny tanjona zany satria efa tara isika. Tsika izao anisan'ny firenena 26 eran'izao tontolo izao tsy nihetsika tao anatin'izany vaksiny izany teo amin'ny lohan'izay herintaona mahery zay. Fandaminana amiko ny tokony atao amin'ny fanjakana. Io fondation Barali, za dia anisan'ny miterana io fa fandaminana atao fahafantarana azy dia hanafatra izy. Amin'ny alaran'izy ary izy manafatra, ho an'izy ary zay ilay fandaminana zay. Raha za zany atratsaratsika izay tanjona zay satria ny tanjona iarovana antsika malagasy ao anatin'ny teretiny ity ary fiarovana ny vaksiny. Mila haingana isika. Takizay tsy mahavelona fa takizay nga mahafarasaladavitra kokoa tsika raha naina nanapa-kevitra tamin'ny fotoana ny nanapa-kevitra. Tsy tokony onona fotsiny amin'ny vaksiny ho azo amin'ny inisiativy COVAX arak'izany ny fitondram-panjakana. Hoy hatranyity filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha ity. Efa iaraha-malala fa tsy ahasahana ny vahoaka malagasy ny vaksiny ho azo. Tsy takona fenina ihany koa ny ady amin'ny fahazona ny vaksiny na izany ho an'ireo firenен-dehibe noho tsy fahampiany vaksiny vokarin'ny orinasa mpanao izany. Tokony hamafisina manoloan'izay ny fiaraha-miasa. Rehefa tsy manana ny ampy isika, mety manambola isika ary tokony manambola isika. Raha nahainy tantana ny vola izay nanampiany olona antsika. Fa na manambola tonina renao, manambola nendro firenena lehibe tsy ampy ireo ny vaksiny. Fa mitady lalina zao anao maheno amin'ny Union Européenne mitory laboratoire anankiray mpamokatra le vaksiny satria tara ny fanomezany fa tsy ny famokarany. Zany milaza fa tena enjana be ny fikorontanana ao amin'ny famatsiana ny vaksiny. Ka raha misy rery lalana azontsika nalefahana an'izany ao anatin'ny fanarahan-dalàna dia atao tonga amin'ny fitenin'ny fanjakana zao andao manara-penitra fotsiny le fiaraha-miasa. Fa tsy ampy fotsiny fanjakana hoe fanjakana irery ihany dia tonga indray ny afaka 3 volana 5 volana dia zay tsika vao hiteny indray aiza indray ary ianareo dia io taralava io tsika. Na izany na tsy izany ny fandaminana ny tokony ho apetraka amin'ny endrika fiaraha-miasa mety ho isy. Hijerena marina ny tombotsoany rehetra hoy ny filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha. Takiana ihany koa ny siny mangarahara anatin'izay tsy ny fanafarana ny vaksiny andrasana ivoahana amin'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany indrindra ny eto Madagasikara indray no hitarika olana vaovao. Tokony alamina diny izao ny fandrindrana ny fandarana rehetra amin'ny fanatanterahana ny vaksiny eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra ireo mpiaro ny zon'olombelona tsy tokony hisy fanavakavahana olona amin'ny fanaovana izany ary tokony velatra amin'ireo sehatra tsy miankina ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fanafarana io vaksiny io eo amin'ny fanadihadiany Henri Florian. Manoloana ny fahatongavana ny vaksiny entina hiadina amin'ny COVID-19 eto amintsika. Tokony halamina diany izao ny fandaminana rehetra mahakasika ny fanaovana izany ary tsy tokony hijerena firena sy hanaovana fanavakavahana ny fanatanterana izany raha nambarany teo anivony mpiaro ny zon'olombelona. Tsy mora mandrindra izany noho izay zany diany izao dia tokony hifantoka amin'izay hoe fandaminana fizarana na ny fanaovana izay vaksiny izay ny fitondram-panjakana satria izy moa zany no ataontsika hoe tokony andraikitra voalohany amin'ny fizarana izany eto Madagasikara ary izahay dia manipy ihany hoe ny faritra izay tena be an'izy ity tokony jerena manokana. Ny faritra Nalamanga zany dia tokony ho jerena manokana. Na izany zany dia ny Madagasikara no resahana zany hoe ny faritra 20 no tokony anao izay vaksiny izay. Anay koa dia tsy tokony hisy hanavahana mihitsy na ataontsika hoe na sexe hoe na lahy na vavy na gasy na karana na sinoa fa rehefa olom-pirenena feno zo amin'ny maha-olombelona azy mipetraka amin'ny firenena malagasy dia tokony hisitraka an'izy io avokoa. Nanamafy hatrany ity mpiaro ny zon'olombelona ity fa tokony hisokatra amin'ny sehatra maro samihafa ny fanjakana amin'ny fanafarana ity vaksiny ity fa anjara andraikitry ny fanjakana foibe no manao ny fandrindrana rehetra. Tsy hita maharatsy azy ka ankehitriny moa zany dia hoe ny fanjakana no manafatra io vaksiny io tsy hita izay maharatsy izany mitovy amin'ny firenena maro samihafa fa kosa
arakaraka firenena io raha ohatra ka ohatra ny antsika zao zany a fatatsika moa zany a ny situation Madagasikara amin'ny resaka ataontsika hoe fafana rabola raha toa ka tsy zakan'ny fanjakana ny vidy vaksiny ho an'ny vahoaka manontolo ny olombelona rehetra moa zany ny tena marina tsy malagasy ihany resahako a mampiarina ny olombelona dia azo atao tsara ary tokony ho atao ny misokatra amin'ireo ataontsika hoe orinasa vaventy, ireo mpanao asa soa, ireo fondation, ireo fikambanana maro samihafa amin'ny ataontsika hoe fifanampiana zany a amin'izay arabola izy. Na an-tsitrapo ara ny fanaovana ny vaksiny fa tsy antery, nanentana ny rehetra iroso amin'ny fanaovana vaksiny ihany koa ny teo anivony mpiarina izony olombelona mba ahafahana miaro tena manoloana ity valanaretina ity. Voafidy ho filoha vaovao ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCCC androany i Florent Rakotoarisoa Isambato valo amin'ny valo no azo ny shenandritra ny fifidianana no tanterahina tamin'ny alalan'ny visioconférence ny maraina teo hafanadiadiny Abraham Randriamanana. Tanterahina androany tamin'ny 10 maraina tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fotoam-pivoriana manokana no tanterahan'ireo mpikambana vaovao miisa 7 mandrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ho fifidianana ny filoha vaovao isahana ity androm-panjakana ity, iray nisan'ny kandidanan'olo tena ho fidiana nandritra izany. Vokany, lany tamin'ny Isambato valo amin'ny valo fa i Florent Rakotoarisoa no filoha vaovao eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha ny fanambarana ny voaka androany, tsy aivina ny fahavalon'ny volana aprily lasa teo ny nanao ny fianianana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny HCC. Voatery ny emotra ny fifidianana ny filohany noho ny antony maro ka androany voatotosa izany. I Florent Rakotoarisoa araka izany no filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mandritra ny 7 taona fotoam-piasana ireo mpikambana eo anivon'ity androm-panjakana ity. Velotaraina manoloana ny fantiantoka miajady azy ireo ny mpisehatra amin'ny fitanterana indrindra ny zotra nasionaly ankehitriny maro ny vola mivoaka ny fiarankila ny atsy mietsika hoy ireo mpisehatra nanaovana fanadihadiana androany. Tafiakatra lavitra isan'ny maro ny fatiantoka mianjady amin'ny mpisehatra amin'ny fitanterana indrindra ny zotra nasionaly anatin'izao fotoana mahavoarara ny fifamizivezeny zao. Isan'ny tena lasibatra ny mpandraharaha mampiasa fiara maro. Ankoatra ny fampanarahan-dalàna ny antota taratasy, midangana ny vola mivoaka amin'ny fikojakojana ny fiara. Tsisy rasiona vola miditra, fa ny rasiona vola mivoaka. Tsy miaso dia mivoaka ny vola. Satria ny assurance anao mbola miazakazaka any ihany. Ny impôt anao miazakazaka any ihany. Na impôt synthétique ary dia miazakazaka mankany ihany io. Ny fiara anankiray ngamba ataontsika hoe mandodo eo amin'ny 600 000 ariary par trimestre raha fahafantarako azy na ny tômôbilina sasany. Fa rehefa mifloty izy dia mivadika somary mimora ihany aloha. Zany hoe izay indray mety mivadika lasa ane zay 600 000 ariary, 600 000 ariary. Ny resaka révision indray dia tena miopampana satria rehefa mijanona ny fiara dia tsy maintsy manao révision ihany ho anay aloha zany. Ny chiffre tamin'ny herintaona fotsiny ngamba miliara aloha tsy latsaka fa misy miliara fois 2 fois 3 tao. Na iaraha miaika aza ny fahasarotany fanapahan-kevitra raisana anatin'ny fotoana mampirongatra ny valanaretina toy izao. Tokony hojerena ny fanohanana azo entina ny mpisehatra amin'ny fitanterana, indrindra zotra nasionaly, ny sehatry ny fitanterana izay mamelona mpiasa maro. Tonga dia laoko miteny hoe matanjaka ny transporteur. Fa rehefa sedra ny sahala amin'izao dia mahatsapa koa fa ilay fahatanjahana iny mivady satria raha manisy tômôbila maromaro ianao dia rehefa mijanona ny asa dia mivadika charge io. Mpiara-miasa rehetra koa lasa charge io. Maintsy mandray mesure ianao hoe ahoana raha ny atao satria ianao tsy manana visibilité hoe raha oviana no isokatra io fanagiazana io. Atao ahoana fa sarotra mitoeran'ireo fotoana fanjakan'ireo kanefa koa mila jerena ihany ny hoe ahoana mety mba karazany hoe assurance ho an'ny mpisehatra zany satria mafy igny zany hoe miinvestir zany ianao nefa ny lasa charge le izy. Ny banky tsy mahalala mihitsy hoe ohatr'izao zany efa mba misy ihany ny fanelanelana na fanahy zany raha tsy ampy zay. Raha efa maro araka izany ny fangatahan'ny mpisehatra amin'ny fitanterana anokafana ny lalana ahafahany manohy asa, mazava ny fipetrana petraka ny fitondram-panjakana.
Mbola voarara ny fifamezivezen'ny fiara fitateran'olona mivoaka na miditra ny faritra Nalamanga sy ny maro hafa ka andrasan'izy ireo fijerena manokana avy amin'ny fitondram-panjakana. Vohitsakitsaka amin'ny endriny maro samihafa amin'izao fotoana ny lalam-pandroenana eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny RMDM androany sy azo enkena hoy izy ireo ny zava-misy ankehitriny eka tsy maintsy iroso amin'ny hetsika maro samihafa izy ireo. Fanadihadiny Henri Florian. Manoloana ny zava-misy ato amin'ny firenena ankehitriny, nanambarany teo anivon'ny RMDM androany fa vohitsakitsaka tanteraka ny lalam-pandroenana malagasy. Io lalam-pandroenana io dia nofidiny vahoaka malagasy. Mitovy amin'ny filohan'ny repoblika ihany koa nofidiny vahoaka malagasy. Raha mahasarotiny antsika ny filoham-pirenena, tokony sarotina lavitra koa isika ny amin'ny lalam-pandroenana. Ka noho izany voahitsakitsaka ny lalam-pandroenana misy eto amin'ny firenena. Zay lalàna mifehy ny firenentsika. Zay lalàna hitambarantsika rehetra ny manatanteraka azy. Ka raha ny mpitondra izay nieretreretina ho modely, ny mpitondra izay nieretreretina ho fitaratra amin'ny fanatanterana lalam-pandroenana no mandika zany lalam-pandroenana izany, dia eto izahay miantso ny vahoaka malagasy tsy anaiky intsony ny fanitsakitsana ny lalam-pandroenana. Nanamafihatra izy ireo fa tsy hijanona amin'izao fanehoan-kevitra izao fa hiafara amin'ny fanesorana ny mpitondra. Koa mampiomana ny vahoaka malagasy izay fa tsy hijanona amin'izao fanambarana lava zao, tsy hijanona mitabataba eto fotsiny fa tsy maintsy andray andraikitra isika ny tsy iverenany ty firenentsika ty na ilatsany ty fireneny ty anaty lava. Tsotsikevitra fa ny manala azy tsotsikevitra efa beza ny tenenina zay, efa betsaka zay nitatao zay tsotsikevitra natao hatsangany ny komity hiadivatsika nyty coronavirus ty tsy ataony zany, efa natao zay rehetra afaro ny vaksiny tsy ataony zany, aidio ny sistany tsy ataony zany. Ino mbola tsotsikevitra omenao olona tsy mianao ohatra zany. Andrasana araka izany no mety ho toy ny hetsika tanteran'ireo mpikambana eo anivon'ny RMDM ireto. Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 hoy ny préfet ao Mahembe-Tanàna na dia mbola tsy tonga amin'ny pika aza ny isan'ireo marary ao amin'ny faritra. Ny ao Betsiboka izao no hamafisina ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ireo olona. Fanadihadiny Gaetan Andriatsilafo. Ady iombonana ny ady amin'ny coronavirus ka ilaina ny fifanomezan-tanana amin'izany na amin'ny lafiny ara-pitaovana na amin'ny lafiny mahaolona sy ny fanampiana ireo mponina. Nisy araka izany ny fanampiana nomeny ny tetika samiaro izay efa tsy nivondrona Eropeanina vola anatevin-daharana ny ady atao amin'ny fianaky ny valanaretina. Ny tetika samiaro izay misehatra ao amin'ny faritra Betsiboka amin'ny fanampiana ny mponina hiatrika ireo loza voajanahary. Tsy misy dika ny asa rehetra natao amin'ny tetika asa raha ohatra ka ny Covid-19 atsika hoe alavo ny mponina. Dia fandraisana anjara zany no nataon'ny tetika samiaro amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ihany koa satria dia hita tokoa ny ezaka izay efa atao ny faritra Betsiboka ny fitadiavana ny fiaraha-miasa rehetrarehetra dia amin'ny alalan'ireo fitadiavana fiaraha-miasa ny avy aty amin'ny faritra zany no nahafahan'ny tetika asa mitondra ihany koa ny fotoa fandraisana anjara fizika kely. Zava-dehibe ny fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana hiadiana amin'ny Covid-19 na tsy mbola tonga amin'ny pika aza ny marary ao amin'ny faritra raha ny fanazavana. Faritra Betsiboka ankehitriny marina hoe mbola tsy dia tonga amin'ilay pika no azo ilazana azy nga ireo olona ny atotanisan'olona marary eto amin'ny faritra kanefa mahita zahay fa efa misy fiakarana zany tany olona tratran'ny aretina coronavirus zay ka ilana ny fandrindrana ary indrindrandrindra ny fanamafisana ireo hetsika rehetra eo amin'ny fanakanana ny fipariahan'ny coronavirus. Ny CRCO Betsiboka no mandrindra ny asa rehetra hiadiana amin'ny fianaky ny valanaretina. Izy ireo ihany koa ny manara-maso ny fampiasana ireo fitaovana, ny fitsinjarana ireo fanampiana azo ho tonga araka ny tokony ho izy amin'ireo mpisitraka. Tafiakatra 3.7 ireo sitra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy ny andron'ny omaly fa 7 aprily 2020 raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Omaly miisa 9 no fantatra fa lavo ny valanaretina raha toka 7 ireo tranga vaovao manerana ny nosy. Fanadihadina.
raha nantontanisana avoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany ny ampienina anisan'ireo lavon'ny valinaretina covid-19 teto Madagasikara ny andron'ny 29 ny volana aprily lasa teo. Ankilan'izay tafiakatra 3,700 ireo sitrana soamantsara tao anatin'ny 420 ora manerana ny nosy raha toka 920 ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana 220 no tanterahina omaly. Miisa 7,0 ireo tranga vaovao ny eto amin'ny faritra Analamanga. Izao ny fitsinjaran'izany 7 any distrika Ambohidratrimo, 20 any Antananarivo Atsimondrano, 9 any Antananarivo Avaradrano, 27 any Antananarivo Renivohitra ary 2 any distrika Anjozorobe. Hatramin'ny omaly miisa 405 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy raha toka 3,700 amin'izany no marary manana fahasarotany. Mitotaly 7,700 kosa ireo lavin'ny valinaretina teto amintsika nanomboka ny 13 Martsa 2024. Anomboka amin'ity herinandro ity ny fandrarahana tara na goudron amin'ny lalana eo Mahamasina ankady lalana makany Antsimbazaza ny volana May ho avy izao no voalaza fa ho fahavitan'ny asany tanteraka etsy ankilany miantso ny tompony andraikitra sy ireo mponina ary ireo mpivarotra ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy anaja ny foto-drafitrasa ary tsy anakana ny fizotran'ny asa fanadihadiany miantarandriana fo. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fizotry ny asa fanamboaran-dalana eto Mahamasina ankady lalana mihazo an'ny Tsimbazaza. Amin'ny herinandro ity iroso amin'ny fandrakofana tara na goudron ny lalana sy ny trottoir ny orinasa misahana ny asa. Miala eo Mahamasina angamba tampina Tsimbazaza dia iny atao hoe réfection totale dia efa irahantsika nahita tao fa nanao vérification farany zany zay Jirama koa hitantsika teo nanao vérification farany amin'ireny asan'ireny dia efa nomboka ny entreprise mifandrarahana tara ny trottoir sy ny arabe. Ny assainissement dia presque ataontsika hoe eo amin'ny 95% maherin'izay. Ny lalana zany satria ny lalana vetivety any bio vita dia tsy maharitra ela satria izay ny tena herin'ny asa izay tena natara hoe nampiasana olombelona be dia be. Fa amin'izao fotoan'izao zany dia machine no anao izay resako teo hoe manomboka amin'ny herinandro ity. Raha nahitsika zao misy lavadavaka reny tsy maintsy ny esorina daholo zany le zavatra ataontsika hoe tsy dia tsara dia averina amin'ny laoniny reny avy eo dia rehefa vita zay dia zay vao tena manao an'le atao hoe tapis d'enrobé zany hoe tena rarahana goudron tanteraka mihitsy fa tsy maintsy manala an'izay zavatra ratsy aloha hita ao anatiny. Zay ngamba fa tsy hoe reny no tapitapenana fa eo ambonin'io zany ny tena fandrarahana tara en général ataontsika. Isan'ny manano sarotra amin'ny fanatotosana ny asa raha ny fanazavana ny famaroan'ny mpivarotra amin'ny sisiny arabe. Ny trottoir izay isan'ireo amboarina ihany koa. Ankoatra izay, misy ny tsy fanajana ny foto-drafitrasa iombonana hatrany fanazavana ka tokony akandrehatra ny andraikitra mifandrify azy. Misy fanembatsembanana voalohany indrindra, misy zao ny mpivarotra ny esorina teo Mahamasina. Dia iny hitantsika mivarotra amin'ny akaiky normal iny indray satria iny zao anisan'ny horarahana tara dia mikisaka amin'iny indray le mpivarotra dia anana olana ka manaiky ny tompona andraikitra amin'izay fotoan'izay. Faharoa izay hitantsika teto dia nisy ny dalina vao vita io vitantsika vao mbola tsy vita réception kory dia mitranga sady ny olana. Ina moa ny olana mitranga? Raha nidina tety zany manao vérification dia rehefa teo ampanokafana zay dia akory ny agagana eto amin'ity mihitsy entiko eto nareo ity ny trano. Dia io trano io mandefa ny maloto ny atao anatin'ity dalina vaovao atao ity dia tena feno maloto zany zavatra zany dia toy ny hoe fanambaniana tanteraka ny entreprise izay miaraka amin'ny ministera manao ny asa satria tena maloto. Tatsy moa zany efa nitenenina fa io manamorona ny canal io ny WC isorana aloha zareo fa fanitapenany ilay lavaka mananao fa mila fanaraha-maso akaiky fanarahan-dalàna dia miteraka ihany koa fanakorontanana eo amin'ny programme ny entreprise satria tsy afaka na ny analan'ireo tandroara voabahana ny entreprise amin'ile mpivarotra. Amin'ny volana May ho avy izao no vita tanteraka ny asa. Efa eny an-toerana avokoa amin'izao fotoan'izao ireo engin lehibe anatotosana ny fandrakofana tara sy ny maro hafa.
noho ny fiakinan-doha be loatra amin'ny fanjakana ary tsy nahitana vokatra araky ny tokony ho izy no foanana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar ny taona 2024 hatramin'izao mihoatra ny 777 tapitrisa ariary ny fanampina nalefa ny fanjakana ho an'ny IGM ary tsy nisy afa-tsy 570 ireo mpianatra tao aminy nanomboka ny taona 2024 fanadihadiana Kaiton Antratsy lafo. Toeram-piofanana manana traikefa sy fahaiza-manao avolenta ny IGM ary nokendrena hitondra tombony manokana ho an'ny fampiroboroboana ny lalam-piariana vatosoa sy ny vato sarobidy eto Madagasikara no nananganana azy. Tsy arak'izany anefa ny zava-misy ary tsy navely tena fa niankina hatrany tamin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe. Ny taona 2024 hatramin'izao mitotaly 777 tapitrisa ariary ny fanampiana nalefa ny fanjakana ho an'ny IGM. Tahaka izany ihany koa nanovy fahalalana teo amin'ity toeram-pampiofanana ity izay any manana fahaiza-manao sy fahafahana mampiofana expert en gémologie ahazona mari-pahaizana iraisam-pirenena avy any Londres aty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe Indiana. Saingy misy 570 monja ny mpianatra tamin'izany nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Vokany lasa vesatra ho an'ny fanjakana ny IGM. Ny fahitana fa tsy tokony ho toy izany no toerana misy ny IGM manoloana ny lenta ny fampiofanana tolona sy ho fanomezana aina vaovao ny lalam-piarena vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no anokafana sehatra mivelatra kokoa an'izany ka ananganana ny bureau de géologie et de gémologie de Madagasikara. Zay rehetra no nahatonga ny fanjakana nijery fa tsy maintsy omena aina vaovao ny lalam-piarena vatosoa sarobidy eto Madagasikara ary nananganana ny BGGM izay kendrena handeha lavitra sy velatra kokoa satria akoatran'ny lalam-piarena vatosoa sy vato sarobidy sy vatosoa dia hikirakira ihany koa ny atotakevitra na ny données géologiques ahafahana mahafantatra bebe koa ny ambanin'ny tany. Ka noho izany ny fanafoanana ny IGM dia tsy inona fa mbola fanamariana ihany an'izany hoe fanjakana tsara tantana, fanjakana mametraka ny vina makany amin'ny émergence dia ny fanovana ny tantara ho amin'ny tsara kokoa dia izay no nahatonga ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Araky ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia 20 aprily 2024 nankatoavana ny didim-panjakana manafora ny Institut de Gémologie de Madagascar na ny IGM sy ny drafim-pandaminana izay oenty manatanteraka izany. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isentokelytsika ao anatin'ireto doka varotra ireto aorian'izay no andraisantsika ny vahiny ny fampahalalam-baovao eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Ndawary. Hitako ny lalana hoe akaiky io courage là dole si verna faloha hoe bena lavitra loatra efa maizina ny andro aoanisy bena Tragno mazava misy jiro anty akoho daholo angalasa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iaho mampiasa mibalika ao masisa Pomme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa mbalika mamiratra no aviko. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taveverina indray eto amin'ny fampahalalam-baovao isika entina anandratana hatrany ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina malagasy misy manomboka androany ny chaîne TV voalohany misahana 100 isanjato ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina hita ao amin'ny Star Times izay iaraha miasa amin'ny Love Sport antsoina hoe Gasy Star ity chaîne vaovao ity fanadihadiany miantarandrianef.
ho fanohanana ny StarTimes ny sehatra ny fizahantany sy ny kolontsaina nampiatran'ny chaîne TV malagasy voalohany zato isan-jato ho an'ny fanatanjahantena rehetra sy ny hetsika kulturel samihafa ny StarTimes. Fitsingana nataonay ity dia ho fanampiana tosika ireo fédération amin'izao fotoanan'ny crise zao satria matetika tahaka nataonay tamin'ny anaty dia tena hoe afaka mijery loatra ny olotsotra ankoatr'izay dia iny fanomezan-danja iny zany dia ahafahan'ny fédération tsirairay avy mampiasa ny canal vaovao gasista-ro amin'ny programman'ny zareo tsirairay avy. Dia ny boke nampidiranay ny gasistar dia ao anatin'le boke anay farany mora indrindra 22 000 ariary zany dia efa afaka manaraka ny sport local eto Madagasikara ary ihany koa afaka jifaina amin'ny abonnement par jour na par semaine izay 2200 ariary na 8 000 ariary par semaine. Ao anatiny boke basique ho an'Antananarivo izy io aloha hatreto chaîne 108. Iara-iasa amin'ny fédération maro eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena araka izany izy ireo. Ny live sport no misahana ny famokarana amin'ny ankapobeny. Isan'ny mampiavaka izao tolotra izao ny fanomezana sehatra maimaim-poana ny fédération tsy akanavaka. Omenay vitrine zany sport malagasy. Inona dikan'izany? Isaky ny fédération tsirairay avy tsy vitan'ny sport fa culture koa, isaky ny producteur na artiste na clip na émission audiovisuelle momba ny kolotsaina sport dia omena 26 minutes ao anatin'ny chaîne Gastar maimaim-poana mandritra ny taona ity. 26 minutes zareo mitady sponsor na fédération na producteur dia ameny anay ny production dia alefanay. Raha tsy manana production izy na tsy manana moyen anaovana production dia zay manana studio afaka mandray an'zareo, afaka manao émission de plateau izy miaraka amin'ny invité-any miaraka amin'ny atletany mampafantatra ny activité rehetrarehetra. Akoatran'izay zany mitohy foana le live. Zany hoe anay zany tena priorité au direct, les sports en direct, zany hoe tsisy tapatapaka ohatrany taloha intsony hoe misy obligation les chaînes de télé hoe ohatra mandefa vaovao na misy publication officielle tsy maintsy alefa dia tapahana le sport. Fa ty zany tena priorité au direct, tsisy priorité akoatra ny direct. Misy ny atao hoe droit à l'image. Raha resaka barea zany io tena spécial be satria compétition ANCAF io zareo no tompony io sary io, tsy afaka zay Gastar zany miampose hoe anao zay. Fa ny anay ny priorité anay dia compétition locale sy compétition internationale zay atao amintsika ka azonay droit mandefa. No nandeha ofisialy ity Gasistar ity. Manomboka amin'ity herinandro ity dia ho tonga anampisa ny vokatry ny booster ny zava-pisotro vaovao booster kamikaze miavaka amin'ny tsirony miaro saka malao sy alcool amin'ny tany 7 isan-jato ny booster kamikaze mety tsara hiatrehana ny andron'ny ririny. Fanadihadiany Michel Arnarzon. Ankoatra ny tsirony dia miavaka amin'ny etikety mena sy manga ny tavoahangy 30 centilitatra misy ny booster kamikaze. Amin'ny mahazava-pisotro misy alcoolazy dia natokana ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 12 taona ity vokatra booster vaovao ity. Natao indrindra ho an'ireo mitady hafanana amin'izao fiatombohan'ny vanim-potoana ny ririnina izao. Ny booster kamikaze dia vokatra fahatelo ao anatiny gamma booster amin'izao fotoana izao taolana ny Ampelomix sy ny Tornado. Ny mampiavaka anazy dia izy tsiro saka malao ary 7 degré ny tahana alcool ao anatiny. Mariko fa efa afaka jifaina amin'ny doaritra mahazatra anao zany booster kamikaze izany amin'ny vidiny tokana 2,000 ariary eraky ny nosy. Ny talatalasa teo no efa afaka jifaina eny amin'ireo toeram-pivarotana mahazatra amin'ny toerana maro toa an'Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Toliara, Fianarantsoa, Morondava ary io sy ny booster kamikaze. Ny herinandro ho avy izao kosa izy no tonga amin'ireo faritra hafa avy any avaratra sy atsimo. 2,000 ariary toy ireo vokatra booster hafa kosa no afaka hividianana azy.
araky ny nambiara teny ampiandohana manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny tsy ariva ity dia tsy izany fa iandrematoa ramamy mampiona rerara filoha lefitry ny CFM menada izay no mandray ny vahiny amin'ny tsy ariva ity ka omeko ny Henri Florian avy hatrany ny fitenenana. Raha mamampiona Gérard filoha lefitry ny CFM no vahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity miarabanao tsy mosoma tsara atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Raha araka ny tapaky ny filan-kevitry ny gouvernement omaly dia ny fiandohan'ny volana May ho avy izao no tonga ny vaksiny fanefitra ny Covid-19 eto Madagasikara. Inona no tokony ataon'ny fanjakana laharam-pahamena Denzon amin'ny fandaminana rehetra mahakasika an'izay fahatongava ny vaksiny sy ny fitsinjarana azy izay? Voalohany indrindra aloha dia iarahaba anao sisy ariamanitra manaraka ny vaovao. Ny zava-dehibe dia efa tena anisany zava-dehibe aloha zany hoe fahatongavana vaksiny fanefitra zany. Ny zavatra fantatritsika koa nefa dia tsy mbola hoe itsika mianakavy 20 tapitrisa ny tonga dia hahazo fa mandeha miandanana lizy ka dia mila fandaminana, mila fanomana-tsaina ary mila fahamarinana. Zay zany ny tena zavatra resahanay foana eto amin'ny conseil-ny fampihavanana, manolo-tsaina mihitsy izahay hoe mba afaka ifampitsinjo marina tsika hoe iza marina aloha iza ireo olona tokony hoe hofaritana tsara zany ny critère moa zany iza ireo olona angavy efa mety petrapetraka zany hoe reo olona hoe itsabo sy rehetra miasa aminy rehetrarehetra zany amba aloha ny anankiray ireo olona tena hoe mandeha mivantana miatrika miady amin'io zavatra io dia io ihany koa amba eo ianjarantsika zany anjaran'ireo tompona andraikitra ny hoe mametraka mialoha ary manao mazava mangarahara tsara hoe reto ary aloha raha izao nisan'ny vaksiny tonga dia reto zany ny olona aloha omentsika dia mba le fahamarinana zay zany mba iangaviana so dia efa mba voaisa teo hoe tsy reto indray lasa tsy tatampoka indray zay zany le zavatra olana eto amintsika zany hoe mba isoroantsika n'le fahasorenany dia le fahamarinana izy hoe reto ny tonga reto ny olona mazo amin'izany dia atao ao anaty filaminana zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe vaksiny ho amin'ny fiarovana ny tonga tsy mianakavy indray no iady isavorita hoe zay koa ataovy dia zay le toe-tsaina hoe fanomanana ny toe-tsain'ny olona ay anaraka fandaminana ary miandry ao anaty zay le fandaminana zay hoe miandry amin'izao indray dia anjaran'ny fitondrana indray zany hoe amin'izao indray ny manaraka ny tonga dia mba misy an'izay nga mafara itsika rehetra manko ny tonga dia hiazakazaka daholo hoe zay koa ataovy dia ho zavatoza na sanatry vava hoe ay ny dokotera sy ny mpiara miasa aminy ny mpitandro ny filaminana reo olona ao anatin'ny serasera tsy haiko zany fa nefa kelikely sanatry vava leto le olona le ana dia lasa ny vady amanjana ndretra koa maso dia iny le mampatonga ny olona mety hiteraka korota zany zavatra zany dia ataovy mazava ampahamarinana ampahamalinana ary ampilaminana zavatra rehetra. Malona ty ady atao amin'ny valinaretana Covid-19 ity ny conseil de fampihavanana malagasy inona marina ny hevitrareo inona ny tokony orosony sehatra rehetrarehetra na ny politika na ny fiarahamonimpirenena ny vahoaka malagasy malona ty ady ombonana amin'ny valinaretina ity. Zay arak'izay efa hoe voalazanao zay ady iombonana tsika rehetrarehetra izy ity dia zay ny toetsaitsika foana rehefa sendra fahavalo ny malagasy dia hoe miombona ahoana na fahatsika hoe miombona raha ohatra ve andao anao sarisarikely vetivety fotsiny misy tovolahy kely ankiroa iady dia iny amin'izay misy ambodibe avy any tonga dia reo olona ankiroa reo tsy maintsy hoe hitambatra aloha iady amin'le ambodi amono an'le ambodi rehefa resy le ambodi dia mbola hieritreritra izy lahy hoe andaondray toizana ny atytsika fa mety izy eritreritra mihitsy hoe ay ny fiombonantsika afahantsika mandresy fahavalo ngezabe dia zay le hoe toe-tsaina miezaka miombona miatrika an'izao aretin'izao hoe zay le izy hoe marina hoe mety misy ankolafy atsy misy ankolafy ery fa le aretiny hoe tsy hoe mifidy ankolafy atsy na pomba atsy na pomba lona loko atsy na finoana atsy na panana ny mantra fa itsika rehetra ka zay le toe-tsaina iombona ao anaty fahitsiny zay le izy hoe inona ny tena sotadiavin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana dia ny fahasalamana ny hoe ianana ny hery ahafahany hoe miatrika an'izao
ny filaminana ka sarotra be ny hieritreritra hoe afaka iombopotsika hiady amin'ity coronavirus ty a raha ohatra mbola ifanasavango foana etseroa dia ahoana nanantsika hoe tena hoe fiombonam-po dia zay zany tena tiako tena hoe miezaka daholo ny rehetra hoe andao le reto a tena hiatrika ary ifametanana ary tsy vitany ifametanana fa raha misy koa hoe manana hevitra tsara dia tokony misy sehatra na toerana ahafahana manatitra an'ireny hevitra ireny zay manan-kevitra ohatr' zao zay manan-kevitra ary tokony isokatra malalaka tsara ny rehetra koa mandray fa sanatria koa misy miteny vitanay samyrery ty zany diambako tokony tsisy fa hoe adya iombonana ka rehefa tsika miaragasy ny mahay miombona mifampitsinjo tsara tsy ifanilitsilika tsy ifanampitsofona tsy ifanakorotana tsy sanatry vava anao hady lava eto a dia sarotra be ny hiatrika dia zay zany eto mbola manamafony ny fiombonantsika no ahafahantsika miatrika ary hananatsika filaminana zany hananatsika fitonian-tsaina ary hananatsika fitoniam-po ary mahatonga filaminana eo anivon'ny fiarahamonina ka rehefa ao anatin'ny filaminan-tsaina dia miakatra nge ny hery hiarovany dia miakatra zany dia mba salama fa sarotra be raha hoe amin'izao fotoana zao tsika hoe ny olona miatrika an'le fahoriana miatrika an'le fahafatesana tsika zavatra hafa no mbola ifampiresahantsika editsika fa raha misy kosa tolo-kevitra dia tokony misy lalana hoe ahoana nefa atsika manangona an'ireny tolo-kevitra reny ngamba zay no raha tsika mijery hoe aiza no fomba afahantsika manangona hoe iza manana tolo-kevitra iza mahita zany no anisan'ny tena zava-dehibe a mba ifanomezan-tanany zay ny tena zava-dehibe hoe ny fiombonantsika mianakavy mba tena hoe ifantoka marina amin'ity fiatrehana ty valana aretin'ity tsika rehetrarehetra ka dia hiala amin'resaka fitiavatena za moa anisan'ny tena somary ny telefona hoe alohan'ny ametrahana arovava sy aroorona dia sody le arofo sy saina sy fanahy mba tsy irotsaka na ho lasa ao anatin'ireny kolokolona fitiavatena na zany zany tena lasa zavadozana fanotikotinan-javatra na zavatra fisorokina zany mila arosaina sy fanahy ary alohan'ny anasatanana amin'ny gel sy ny savony dia tokony adio ny tanantsika amin'ny resaka kolokolo io fa tsy fotoana fakana tompontsoa manokana ho an'ny tena samyrery zao fa ny tompontsoa iombonany rehetra dia ny fahasalamamy be somao dia mba jereo zay mba soatoavina mbola azo hiainana ihany mba hahafahana ifanotrona amin'ny zavatra ity fa tsy hoe sanatry vava koa misy olona mararina ao anaty fahoriana dia avela samyrery eny fa raisina tsara ny fepetra raisina tsara ny fepetra sy ny fitandremana rehetra dia mba misy ihany zavatra tokony ifanotronana fa sanatry misy hoe marary dia iavela samyrery eo maty dia taoza vao nisy olona mihitsy teny hoe nanakarama olonay namono lamba ny havanay zany zava-doza fa rehefa misy maty dia mbola hoe misy folo afaka mikarakara azy dia ataovy tsara ny fepetra rehetrrehetra sy ny fitandremana rehetra dia karakarao ny havatsika isaorantsika andriamato raha mamampionina gérard filoalevitry ny CFM ho an'ny faritana Antananarivo nanaiky ny vahiny tato anaty ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity dia makasitraka ary mirary soa sy ny tsara ho atsika mianakavy veloma tompoko ho famahana ny olan'ny ponina rano zato metatra toratelo isan'ora no vokaitra ny UTC na ny unité de traitement containerisé do containerisé izay vao napetraky ny Jirama faritra Maso no efa ahitana azy toy ny eny Akadindratomba sy Anosizato efa manao ny andrana teknika atao anatin'ny herinandro kosa ny eny Ambohipanja zany fanazavana fanadidina ho famahana ny olan'ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina toerana valo manodidina n'Antananarivo no efa misy ny unité de traitement containerisé do containerisé toy ny eny Akadindratombo sy Anosizato ho an'ny eny Ambohipanja efa anatin'ny andrana teknika atao anatin'ny herinandro ireo teknisianina indromy antaona izany andrana teknika izany ka ny lafon'ny kalitaon'ny rano no anombohana azy miroso amin'ny andrana fampiojonana milina indray ankehitriny ka efa miatsara tsikelikely ny vokatra sy ny tosika Ambopanja zany ny misy atsika amin'izao dia amin'ny odisy Ambopanja dia efa nanomboka nandeha izy nanomboka tamin'ny faraika amby roapolo volana avril teo dia efa mamoaka rano 100 metatra toratelo isan'ora tsika manomboka tamin'izay faraika amby roapolo volana izay dia efa misitraka vatana mahazo an'izay rano izay zany commune Namehana sy Anosy Avaratra zany anisan'ny misitraka vatana anazy tena azo antoka tokoa ny rano mivoaka amin'le odisy
satria manaraka ny fienitra iraisam-pirenena zany na ny fitaovana ampiasaina rehefa manaraka ny fienitra iraisam-pirenena iraisa zao tontolo zao dia rano mamba no raisitsika dia tsika atao amin'ny odisy ato dia asitsika an'le fanafody le bazana fanafody le fanadiovana rano a dia avy eo izy mitsofoka ao anatin'le filtre dia après filtre izy a mbola mandalo désinfection ary izy a zay izy vao tonga ao anaty réservoir. Nambaran'ireo mponina ao Sabotsina Mena fa efa misy fiovana ny famatsian-drano eny amin'izy ireo raha toa ka tsy nisy rano nandritra ny roa taona. Nalasa aloha nefa nisy rano farany tetya dia voangena kely ndraika ny voaverina ny rano fakomaly dia androany maraina tamin'ny 4 maraina zany zay nandeha hietsena dia tamin'izay nandeha ny pompe teo. Zany dia mba akaiky izay maka rano fa tsy mandeha lavitra intsony ohatran'ny teo satria lasa lavitra ny ambody vonindahy zay maka rano any Sabotsy any zao mandeha daholo ny rano fa aty aminay zany tsy mandeha mihitsy raha tsy izay. Maka rano anaty lava-drano mividy lafo mihitsy azy satria vidiana 300 ny ray bidon. Tamin'izany fotoan'izay efa gama zay efa nanomboka efa 2 taona teo zay nijaly rano mihitsy. Izao zay zany ny 2 andro zay mba efa nanomboka nandeha pompinay dia mba hoe faly zao zay satria verina indray zany ny rano tsy sahirana tsony zay amin'ny fakana rano satria tena taloha ary zay amin'ny firy alina maka rano any an-davadrano amin'ny firy maraina milahatra dia mba azo antoka koa le vidy satria mba mora sandan'le ray bidon fa tsy ohatran'le taloha tsony. Ia tsara miandarana araka izany ny famatsian-drano eny Ambohipanja ampahany Akadikely Sabotsina Mena hatrany Anosy Avaratra sy Lazaina. Ankoatran'ny UTC 3 efa napetraka efa andalam-pametrahana ny fotodrafitrasa ihany koa amin'ireo toerana 5 hafa ny eny Mandrikanamana, Tanjombato, Ampasika ary eny Ivato izay samy amokatra rano 10 metatra tora-telo isan'ora avy. Notokanana androany sy ny bendrano sy lavadrano mandeha amin'ny herin'ny masoandro mamatsy rano fisotro madio ho an'ireo mpianatra eny amin'ny cité Ankatso voaloha isy ny fametrahana sy ny bendrano hafa any amin'ireo université Nantsiranana sy Mahajanga izay hotokanana tsy ho ela aorian'izay no apetraka any amin'ireo université hafa manerana nosy izany. Fanadihadiana eto Andriantsylavo. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fikambanana tsy miankina na ny ONG Direct Aid sy ny solombavam-bahoaka atao amin'ny boriboritany faharoa isitraka rano fisotro madio ireo mpianatra monina eny amin'ny cité Ankatsoin. Antony notokanana androany teny atoerana ny fotodrafitrasa ahitana sy ny bendrano sy lavadrano mamatsy azy ireo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny fotodrafitrasa ary manome rano 500 litatra isan'ora. Masaka rano 503 alina hatramin'ny 507 litatra isan'andro sy ny bendrano eny atoerana. 3 volana no nanatanterahany orinasa Makopa Forage izao fotodrafitrasa izao ka notokanana tamin'ity androany ity. Tsy hisy intsony ny fitokonana ataon'ireo mpianatra. Nisy ny fitakin'ny mpianatra momba ny rano tetỳ Ankatso ary tena hoe mafimafy ny fitakin-dry zareo dia tsy niandry ela Madame Ministre ny enseignement supérieur sy ny tenako izay niresaka tamin'ny mpandraharaha mpiara-miasa zany ny Direct Aid ary tonga dia namaly an'ity antso ity izy efa vita efa ela ny forage anankiroa natao taty Ankatso 1 fa natao taty zany satria na ny safidianana an'ity toerana ity sady mahazo ny administration no mahazo ihany koa ny cité ny mpianatra zany sy ny olona manodidina zany izay mipetraka eto. Ankoatran'ny rano hosotroina sy ikarakarana sakafo ilain'ny mpianatra indrindra amin'izao fisin'ny valanaretina izao ny fisin'ny rano eny atoerana. Jerena manokana ihany koa ny jiro ary efa miroso amin'izany ny tompona andraikitra. Ary efa ao anatiny ny fanamboarana ny pitsopitsony amin'ny resaka herinaratra any amin'ny campus sy ny any amin'ny cité ampianatra zany ny ministère ny enseignement supérieur efa mifampiresahana zany ary efa ao anatiny fanamboarana zany misy ihany koa bâtiment izay vaovao ho atao amin'ny ho an'ny mpianatra zany. Mitoy ny tetikasa ary isy ny fametrahana sy ny bendrano hafa any amin'ny université Natsiranana sy Mahajanga izay hotokanana tsy ho ela ihany koa. Aorian'izay vao iroso amin'ny fametrahana sy ny bendrano an'ny université hafa izay iarahana hatrany amin'ny ONG Direct Aid.
sambo iray mpitatitra entana mampitohy ny Dego Voemara no Siby sy Tamatavy no fefika amorontsiraka ny alatsinainy teo. Sambo mitondra ny anarana Asina, olana ara-teknika no antony izany raha ny fanazavana ireo ekipage tao anatiny. Fanadihadiany Michel Hanrazon. Asina sambo mpitatitra entana mampitohy ny Diego Voemara sy Nosbe sy Tamatavy no fefika amorontsiraka sambo baton pavillon malagasy izay efa ela nietezana. Ino mety antony tonga an'izay? Tapaka ihany ankiranazy tapaka. Satria courant-drano io mandeha ty courant dia tsy maintsy le courant-drano zegny reny. Courant-drano reny zegny navidy tonga ty roulage tonga zay takao. Zay efitra zay ekipazy fa magnano tour de garde zay. Roa zegny tratran-draha hitako gasy sambo gasy. Magnano Diego Voemara Nosbe Tamatavy zay. Raha ny fanadihadiana nataony taona 2024 no tonga teto Madagasikara io sambo io. Ny taona 2024 no nanomboka nanao ny zotra Diego Voemara Nosbe Tamatavy. Ny taona 2024 no mitsatra ny fotoam-piasany izao mbola nanohy ny asany izao. Efa misy ny fepetra niraisina raha ny fanazavana ny entana ny sorohana ny faharoton'ny ny ranomasina. Ampiantso indray zany iverina anao étude ambola tabatra indray zany ny APMF spatsy ny tompotsambo par rapport amin'ilay hoe inona zany no anatsarantsika ny système anisorana le sambo satria ny omaly moa zany dia tsapa fa le tady ny tapaka na dia efa nampiasa tady ngeza zany sambo dia androany zay misy mivory amin'ny hotoy ny fanampiana ny armateur amin'ny fanalana nyo sambo io amin'ny sisin-dranomasina eto Toamasina. Nantontanisa tao anatin'ny 10 taona farany mihoatra ny 100 ireo lozan-dranomasina ny ankamaroany niteraka fahafatesana na ihany koa fanjavonan'olona maro fa indrindra ny fahaloton'ny ranomasina. Tonga tao Antsirabe io maraina io ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana hitsaboana ireo marary ny valanaretina Covid-19 tonga tany an-toerana ny filohan'ny anteny Merandoholona nitsidika ny hôpitaly lehibe CHRR Antsirabe. Fanadihadiana. Tonga teto Antsirabe io maraina io ny filohan'ny anteny Merandoholona Andriamatora Zafy-Maefa Hermanana iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena tsidika sy nijery fotony ny hôpitalim-panjakana CHRR eto Antsirabe izay mandray an-tanana ireo marary-tsaboana amin'ny valanaretina. 720 ireo cas pozitif eto amin'ny fatrivakana karatra raha ny salanisa ho an'ny anio raha ny nambarany talepatra ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana. Noho izany fiakaran'ny salanisa izany dia nitondra fanafody hitsaboana ireo marary sy fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny anteny Merandoholona. Nahitana kidoro 500, fandriana 500, lamba-pandriana 300 ary fanafody maro isan-karazany. Ireo no natolotra teto amin'ny hôpitaly CHRR teto Antsirabe. Matsangana tsy ho ela ihany koa ny CTC. Nahentokoa ny tenanay tamin'ny voalohan'ny herinandro teo fa anisan'ny faritra izay tena ianjadin'ny ty arety mandozy coronavirus ity ny faritry vakina karatra. Mampahery indrindra an'ireo marary izay efa tena fenon'ny hôpitaly privé eto Antsirabe hosokafana amin'ny fotoana fohy ny CTC na centre de traitement Covid-19 satria memitombo ny marary eto. Ary Antsirabe zany zao dia anisan'ny natao hoe district faritra izay tena misy ankivalina aretin'ity ka tsy maintsy hojerena manokana ny momba anareo tompolahy tompovavy. Noho ny fahabetsahan'ireo marary ny valanaretina dia tsy ampy ny concentrateur d'oxygène ho an'ny eto amin'ny hôpitalim-panjakana eto Antsirabe sy amin'ireo hôpitaly tsy miakina. Izy araka izany no fanampiana ireo concentrateur d'oxygène ireo ary hojerevana manokana ny faritra vakina karatra. Ny aleto dia anao antso telefônina maika ny tenanay amin'ny atongavana faran'izay haingana ny concentrateur d'oxygène satria tsy ampy eto ary maro amin'ireo marary ireo no efa ambanin'ny 70 fa tonga tany amin'ny 70 efa tena zone efa tena atao hoe dangereuse na grave zany amin'ilay rehefa tsy tonga moa zany le oxygène ao amin'ny vatan'ny olombelona any amin'ny fony any amin'ny atidohany dia mety hiteraka fahafatesana zany
ka dia ho atao tonga aingan'izay concentrateur zay a taraik'izay aingana indrindra ary fanampin'izany moa dia ho avy araky ny teny filoham-pirenena ny bouteille d'oxygène. Nisy ihany koa fanampiana manokana avy amin'ny intermerandoolona ho fankahirezana ireo marary ny valanaretina eto amin'ity hôpitaly ety nandritra izao fandalovan'ny teto izao. Araky ny hitantsika izao dia misy termosy, misy akanjo ba mafana ho an'ny marary, dia misy karazan-tsakafo maromaro ao anatiny ary satria moa rehefa tratran'ny aretina toy izao dia mety misy ny fahasahiranana arabola tsy afenina zany. Tsy marary aza moa sahirana maika fa marary ve tsy ho sahirana dia misy reny valopia zay ho zaraina ho amin'ny marary na ny voan'ny corona zany na ny tsy voa dia omena daholo satria tsy mety koa raha dia hipitrapitra hitaga fotsiny any sasy. Ny mahakasika ny gazety episeo isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo ho an'ny datiny 7 aprily ka hatramin'ny 10 May 2024 indray no entina aminao manaraka izao. Nivoaka androany ny laharana faharoa amby 20 amby zato ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo ho an'ny datiny 7 aprily ka hatramin'ny 10 May ho avy izao. Lohateny lehibe isintoman'ireo mpamaky azy amin'izany ny hoe lutte contre la Covid-19, le personnel soignant toujours à pied d'œuvre. Ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5 no ahitana ny mikasika izany. Eo amin'ny pejy faha-3 no ahitana ireo lahatsoratra mahakasika ny ady atao amin'ny Covid-19. Lakany avoko Ambohidratrimo comme pionnier. Pejy faha-4 sy pejy faha-5 kosa no ahitana ireo maresaka ara-panatanjahantena. Football, quel avenir pour Nicolas Dupuis? Préparation des maquis dames aux Jeux Olympiques. Un stage en Tunisie au programme. Hita ao Madagascar Matin Hebdo ihany koa ny gazety iny vaovao faritra. Tsy aivina, jifaina amin'ny sarany 900 ariary ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Frantsa ny hena olatsaky ny 3 alina ankehitriny ny isan'ny marary ny Covid-19 atsaboana eny anivon'ireo hôpitaly tao anatin'ny 4 ora. Tanjona napetraky ny fitondram-panjakana frantsay ny anatratra vaksiny miisa 5,1 alina hatramin'ny ity herinandro ity. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mihatsara ny toetra ara-manoloana ny valanaretina Covid-19 ankehitriny any Frantsa. Raha nambara ny Premier Ministra Frantsay Jean Castex omaly, latsaky ny 3 alina amin'izao ny isan'ireo marary ny Covid-19 tsaboana amin'ireo hôpitaly any an-toerana. Raha toka ny ohatra izany teo aloha, miena ihany koa ny tahan'ny tranga vaovao any an-toerana izay mahatratra maherin'ny 340 hetsy. Nanamafy ny fitondram-panjakana any an-toerana ny amin'ny anatanterahana vaksiny miisa 5,1 alina hatramin'ny faran'ity herinandro ity. Hatreto, voatokana ho an'ireo maherin'ny 5,10 taona ny vaksiny any Frantsa. Raha ny famotam-baovao, tsy toy ny teo aloha ny fahavitrihan'ireo mponina mamonjy ny toeram-panaovana vaksiny tao aorian'ny raharaha mikasika ny vaksiny AstraZeneca. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no entina mamatrana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao.